Fidianan'ny tompony tononona amintsika rehetra. Ampifaliana indray no nononana. Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ny fotoana hanjenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko manasanao hiaraka hivavaka asika hametraka ny fotoana eo am-pilatanan'ny Tompo. Tompo Andriamanitra ray be fitiavana, Andriamanitra mahery amin'ny avo indrindra. Mbola faly indray izay rehetra Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra andreny feonao sy ny teninao. Tonga indray anao Jesosy tonga hananatra anay. Ko hisaotra anao satria mbola famindramponao natohizao anay, nahatsatsira anay amin'ity androandroany izao Jesosy. Tompo mamelany helokesa izy rehetra nataonay rehetra Jesosy tsy nifanaraka amin'ny sitraponao. Diovy izahay sy saoka afaho aminay ny karazan'ny ota sy ny fahotana rehetra. Tompo mangataka ny hery fanainao masina izay irotsaka sy ameno anay ary hanendrina ny lelanay. Ikasika anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, fenoy ny banga rehetra, fenoy ny tsy feno rehetra amin'ny anaranao Tompo malalo. Raisy ny toeranao Jesosy ary raisy ny sehatranao fanao zany rehetra zany Tompo malalo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nononana ny vavaka rehetra. Amen. Araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hanokatran'ny Baibolinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay tenin'Andriamanitra dia fampizarantsika eto amin'ny anaran'i Jesosy izay voalaza ato hoe lohateny hoe anaka atoloray ny fonao. Araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe anaka atoloray ny fonao. Andriamanitra mitady amiko sy aminao. Zao no fotoana hanoloratsika ny tenatsika fa tsy handro ny fotoana, tsy handro ny fotoana, tsy handro ny fiainana mangirana, na handro ny fotoana tongavan'ny Tompo voan'olon-tena, han'olon-tena fa tara. Fa zao no fotoana ary Andriamanitra mbola manome fahafahana antsika ora sy segondy hanoloratsika tena eo anatsihan'Andriamanitra. Ho mpanompo ny ota ve isika sa ho mpanompo ny fahamarinana? Dahoaritsika hamaky ny tenin'Andriamanitra manasanao hitra ao amin'ny Romana tokony 4:7-10 ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota, ho fiadiana tsy fahamarinana fa toloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiana ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kera aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Ahoana ary, hanota va isika, saingy tsy ambany ny lalàna fa ambany ny fahasoavana. Sanatria izany, tsy fantatsareo va fa raha manolo tena ho mpanompony ianareo na ho aniza dia ho mpanompony ho an'izay arahinareo. Ianareo na ny ota na amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Amen. Araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika fa ny fahafatesana tambiny ota. Fahafatesana tambiny ota ary ny fahamarinana ny fahasoavana ary fahasoavana ho an'Andriamanitra. Raha tsika manolo tena araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha manolo tena ho aniza nareo dia mpanompony ho an'izay arahinareo. Fa raha tsika kosa mandeha amin'ny fahamarinana dia manaraka manolo tena ho fahamarinana ho an'Andriamanitra. Aiza ary no safidianantsika? Ho mpanompony ota ve sa ho mpanompony fahamarinana? Ho ambany lalàna ve, ho voafeny lalàna ve sa ho ambany fahasoavana? Dia ho antsika ny safidy. Andriamanitra mbola manome fotoana ho antsika. Ora sy segondy mbo atolotra an'Andriamanitra antsika hanolorantsika tena. Hanolora ny momba antsika rehetra ho an'Andriamanitra. Ho andevoziny ota ve isika? Sa ino mbola anjasina amin'izao fotoana zao? Mianjy ny fiaina mangirana ve? Mianjy ny fotoana ahoana no hanolorantsika tena? Raha mbola mandinika atsika sy mbola mijery zao fotoana zao, efa tombotsy ny fotoana ary tsy andinasa atsika tsony ny fotoana ahoana no hanolorantsika fotoana, fa zao ny fotoana hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manerantsika. Tsy manerantsika Andriamanitra.
Ary raha mbola mianjy tsika hoe mandiny fotoana ianjy ny fiainana mangirana. Ianjy ny fiainatsika voan'olo tena eo anatrehan'ny tompo. Dia Andriamanitra kosa mbola mianjy antsika. Mbola mianjy antsika n'Andriamanitra ziska hahatsapahantsika kosa izao zavatra ataontsika. Miteny amiko sy aminao Andriamanitra androany izay mbola hoe hanjasantsika amin'izao fotoana zao. Hanolo tena ho aniza, ho mpanompony iza atsika, ho mpanompony ota. Sa handeha amin'ny fahamarina hanolo tena ho an'Andriamanitra. Araka voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha manolotra ny momba ny tenatsika ho amin'ny ota tsika dia fiadenany tsy fahamarinana zany. Fa raha manolo tenatsika kosa tsika ho an'Andriamanitra dia amin'ny fiadiana amin'ny fahamarinana izany. Tsy hitako intsony no andrasan'ny fotoana amin'ny fanoloran-tena eo anatsihan'Andriamanitra. Araka voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tadiavo aho ka hita ahy ianao. Raha tsika hoe mbola miandry Andriamanitra anjasy fa afaka tao ho avy aho manolo tena anao. Andriamanitra mbola misy zavatra ataoko fa rehefa miala amin'ity zavatra ataoko ty vao manolo tena anao. Avy alao ny fanahy masina hiasa ao anatsika. Avy alao ny fanahy masina Jesosy Kristy hanapaka ao anatsika fa atoloran'Andriamanitra ny momba sy ny tenatsika rehetra. Izao rehetra zao tsy ny azoazo any ny avy ho azy fa avy amin'ny tompony Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay miposaka sy mirotsaka eo amin'ny fiainatsika. Ka tsy ho ataontsika hatolotra antsika ny tenatsika ho mpanompony ota fa aoka mba hatolotra antsika ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ndao aritsika henohy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Romana ihany tokony 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no makitsika azy. Ary isaorana ny Andriamanitra fa ny dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Amen. Efa nesoron'Andriamanitra izao sy ianao tamin'ny ota. Efa tsy mpanompony ota intsontsika fa mpanompony fahamarinana. Efa natao afaka isika. Araka voalaza ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa isika. Rehefa natolotsika ho an'Andriamanitra ny tenatsika dia efa tsy mpanompony ota intsontsika. Fa rehefa natao afaka isika tamin'ny ota dia tonga mpanompony fahamarinana. Isaorantsika ny tompo Andriamanitra satria namoaka antsika tamin'ny maizina, namoaka antsika tamin'ny maizina Andriamanitra. Navoaka tamin'ny maizina antsika ka nirotsaka amin'ny fahazavana sy amin'ny fahasoavan'ny tompo. Ary lasa mpanompony fahamarinana ankehitriny zao. Halleluja. Tohizatsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Romana 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitena araka ny fanaony olona aho noho ny fahalemeny nofinareo. Fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompony fahalotoana sy ny tsy fahanarahadalàna ny fahatanteraka ny tsy fahanarahadalàna dia mba atolora ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompony fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompony ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fa iny tamin'izany zavatra fahamenatra anareo ankehitriny. Fa fahafatesana ho fiafarany izany zavatra izany. Halleluja. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ankehitriny, mametraka hoe ny fanontaniana Jesosy Kristy amiko sy aminao hoe inona ny zavatra niazontsika tamin'ny fahamenarana, ny vokatra niazontsika tamin'ny fahamenarana amin'ny zavatra nataontsika taloha zay. Ary ankehitriny zao, ino mba vokatsoa niazontsika tamin'izay zavatra nataontsika zao amin'ny fanompoana ny ota rehetra. Ina mba hoe tombontsoa ny azontsika amin'ny ota amin'ny ratsy. Manjaka amin'ny ratsy, ao ny manjaka hoe ny vokatsy ny ratsy, ao ny mitondra ny tsy mikaretina, ao ny mandraka amin'ny tsy mikaretina, amin'ny zavatra maro samy hafa.
Amen. Dia reina Jesosy. Ko ankehitriny Andriamanitra hoe mitady amiko sy aminao hanolorantsika ny tenantsika mba hoe handeha amin'ny fahamarinantsika mba hanatanteraka izany fahamasinana eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra. Araka valazo ny ohabolana ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny ohabolana tokony tokony 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka atolorahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Satria ny lalan'ny Andriamanitra ny lalana fahamarinana sy feno fahamasinana manaraka an'Andriamanitra. Koa rehefa tsika nalaina ny sorana tamin'izany zavatra zany, mijery ny zavatra rehetra nataontsika taloha zay tena hoe mamenatra, tena hoe menatra ankehitriny eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy nahazoana na nitambina na fahaverezana ny azontsika tamin'ny zavatra nataontsika amin'ny ota fanompoana ny ota samy hafa rehetra, fahaverezana, fahafatesana ny ara-panahy. Amen, halleluja. Fantatsika fa zao nofontsika zao vovoka ho rava. Izany ny tadiavan'Andriamanitra ankehitriny. Ary amin'izao fotoana zao, hitadiavantsika hanolorantsika ny momba ny tenantsika ao an'Andriamanitra. Mba hanarahantsika ny lalàna, ny fitsipika rehetra, ny didy napetraka an'Andriamanitra nampitondray ny mpaminany Mosesy. Tsy mba hitako zany vokatra ny azontsika tamin'izany zavatra zany. Fahaverezana, alahelo, fahafatesana ara-panahy, aretina mandalo mandringana. Tsisy na dia ray aza. Ko ankehitriny, raha izaho sy ianao kosa, ianao tsika efa nandray tompo sy mpamondro eo fiainantsika, dia aoka tsy hiverina amin'izany mpanompo ny ota amin'ny fahalotona zany. Satria araka voalaza ny ten'Andriamanitra eto, fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka amin'ny fahamarinana. Koa aoka zao sy ianao efa nivondrena dia tsy hiverin-dalana indray fa tohizony dia eo amin'ny tompo. Reseho ny ratsy. Amen. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Romana tokony 9:2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny farany. Izay milaza hoe fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka afaka tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ao amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambiny ota ary ny fiainana mandrakizay no fanomezana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Halleluja, dia reina ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka voalazan'ny ten'Andriamanitra, arabaka teny tena mazava tsara. Rehefa natao afaka tamin'ny ota tsika dia lasa mpanompon'Andriamanitra. Izaho sy ianao efa nivondrena, nisorona tamin'ny karazam-patitra fahotana dia lasa mpanompon'Andriamanitra tsika. Lasa mpanompon'Andriamanitra tsika. Ka araka voalazan'ny ten'Andriamanitra ka dia manana vokatrareo ao amin'ny fahamasinana ary amin'ny fahamarinana sy amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izany rehetra izany, rehefa nampitroina tsika, efa nidiovana, nisorona tamin'ny karazaloto rehetra, ka aoka handeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Handeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana, handeha ampatahoran'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa sy ny sitrapontsika no atao. Satria fan'Andriamanitra no momba antsika rehetra. Andriamanitra no mibaiko ao anatsika, Jesosy Kristy ilay tompo-mpandraka, no mibaiko ary mitari-dalana ny fiainantsika rehetra. Izy no manapaka ary tsy ahafahany ny fahavalo rehetra na ny karazany ota rehetra handeha hanafika antsika satria efa tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka voalaza ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fahafatramby ny folo izay milaza hoe amin'ny Romana tokony 9:10 fa ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana satria efa tsy manan-kery tsony ny ota eo amin'ny fiainantsika. Ka noho izany rehefa tsika ny afaka dia afaka amin'ny ota dia aoka handroso amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Tohizony dia amin'ny fanarahadian'ny Tompo amin'ny fahamarinana rehetra mba ho mpanompo ny fahamarinana tsika ho voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra. Aminao sy amiko sy amintsika rehetra. Raha mbola tsy nandray tompo sy mpamondro eo fiainanao ianao, mbola misy fotoana ary mbola manome segonda orantsika Andriamanitra ahafahantsika
hanolo tena eo anatrehany tompo. Tsisy tsony no andrasantsika ny fotoana amin'ny fanaradian'ny tompo ary fanolorantsika ny tena ho an'ny tompo. Izao rehetra izao raha mandinika izao rehetra izao tsika asan-tanan'i Jesosy Kristy tompo mpanjaka. Asan-tanany izao rehetra izao ary tsisy tsony no andrasantsika ny fotoana amin'ny fanaradiantsika any tompo. Hararaoty ny fotoana fa rehefa tonga ny tompo mpanjakatsika dia efa tsy tsatsy tsony. Mbola misy ny fotoana nomezan'Andriamanitra atsika afahantsika manolotra ny fiainantsika rehetra eo am-pelantanan'ny tompo. Aza misalasala hoe hiafahafa amin'ny fanaradian'ny tompo. Tsisy fiadanana ary tsisy fahasoavana sy fifaliana sy famarinana misy tahaka an'izany raha tsy ao amin'ny tompo Andriamanitra irery ihany. Hitantsika satria zany tambiny ota zany fantatsika ny zavatra manjaka amin'ny karazam-paotana rehetra izay mbola topoina. Satria mamaritra, mitondra fahaverezina, fahafatesana ny ara-panay rehetra, mitondra vokatra ratsy amin'ny fahaverezina, fahamaizina, amin'ny fiainana. Alahelo lava. Noho ny satria tsisy fahazavana, tsisy fiadana no manapaka antsika. Ka raha Jesosy Kristy no manapaka ao anatsika, mandray tompo sy mpamonjy tsika ao fiainantsika, dia Jesosy Kristy no mandraka ao anatsika, ny hery fanain'ny masina no mibaiko antsika. Atoloran Jesosy Kristy ny fonao. Izy no mpanjaka, izy no tompo. Amin'ny anaran Jesosy Kristy. Aza mianjy tsony ny fotoana anoloran Jesosy Kristy, anolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo. Aza mianjy ny apitso sy ny apitso. Fa raha segonda monja dia tsy fantatsika. Fantatsika maro ny olona maniry te hanatsatsa ny fotoana. Hanatsatsa ny apitso. Fa misy ny olona tena hoe mandao ny fotoana. Ka aiza no tany itoerantsika? Hanota ve isika? Aiza no toera hiafarahantsika raha manota? Ka aiza kosa ny toerana itoerantsika raha hoe manompa ny fahamarinana isika? Mba handinika, mba isaintsaina hoe ahoana zany hoe any ambony zany. Hitantsika, satria raha mandraka amin'ny fanompoana ny ota rehetra tsika, dia lasa vera amin'ny fiainantsika. Reny olona nandao ety an-tany reny. Reny olona nandao naniry ny olona rehetra izay nipetsaka izay mbola nivelona tety an-tany. Fa rehefa tonga ny fotoana, hiverina indray Jesosy dia hanolo tena anao. Aza mianjy ny fiainana mangirana kosa vao hanolo tenan'Andriamanitra. Aza miandry amin'ny fiainana, satria rehefa miandry indray ianao dia miandry ianao kosa eo Andriamanitra. Andriamanitra miandry ianao satria mbola amin'ny fotoana zao manolo tena tianao. Zao mbola manao ty resaony ratsy. Mbola tsy tapa-kevitra fa miandry inona. Satria mbola mpanompo ny ota, mbola tsy manana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fiainana. Dia Andriamanitra manome safidy ianao. Ianao ny tompo safidy. Ka aza manome avahatra handrakany ratsy. Fa manana fandresena handresy ny ratsy. Aza mena toerana tsony ny ratsy anjaka amin'ny fiainantsika fa aoka handresy zany ratsy zany. Mbola amin'izao fotoana zao mbola indraindray mbola mitentsika hoe Jesosy zao mbola tsy vona satria mbola zavatra ataoko tiany tena hoe mbola mangataha amin'ny fanahy masina. Marina fa tsisy olona mahavita tena, tsisy olona manafaka amin'ny tena satria araka voalazany ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra irery ihany no manana fahefana hanafaka amiko sy aminao. Tadiavy izy, antsoa izy dia hamaly anao, hanafaka anao amin'izany karazam-patsa fahotana izay mbola hoe izay mbola hamatsa fa tsy hanan-kera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izy irery ihany no afaka manafaka aminao. Ka antsoa izy dia hamaly anao izy. Dondono izy dia hamoha anao izy. La i Andriamanitra mahery. Aza manome vahatra ny ratsy. Reseho ny ratsy amin'ny fiainantsika. Tsy mpanompo zany ota zany tsika ary tsy andevoziny zany ota zany. Aoka tsika samby ho ambany ny fahasoavana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko amin'izao fotoana zao
Manasanao hiaraka hivavaka asika hanolo tena ho anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra mahery eo. Andriamanitra renay eo. Eto anatrehanao zahay Jesosy. Eto izahay Tompo dia mitaraina eto anatrehanao. Tsy andevy ota zahay na ny mpanompo ny ota, fa mpanompo ny fahasoavana. Eto izahay Jesosy dia mivavaka sy mangataka ny hery fanainao masina. Esoro aminay ny karaza faritra fahotana Jesosy. Esoro aminay Jesosy ny fisalasalana rehetra. Esoro aminay ny ahiahy rehetra Jesosy izay tsy ahafahanay manolotra, izay tsy ahafahanay manolotra ny tenanay eo anatrehanao. Esoro aminay Jesosy izao ratsy rehetra amin'ny fiainanay. Esoro aminay ny karaza izay hamitapitaka Jesosy, hamitapitaka anay rehetra Jesosy. Afaho izahay karovo. Njeto izahay rehetra Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra, izay rehetra mitandre izao teninao zao Jesosy. Manolo tenao eto anatrehanao izahay Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Handrainao topo sy mpamondro amin'ny fiainanay izahay Jesosy. Ianao no tomponay, ianao no rainay lehibe indrindra Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Ianao Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Atolotrinay ianao ny tenanay rehetra Jesosy, ny fiainanay, ny mombanay, ny fononay Jesosy. Andrakanao, andrakan'ny famasinanao, andrakan'ny hery fanainao masina, andrakan'ny vokatsy ny fanainao masina Jesosy andraka ato anatinay. Ka ny hery fanainao masina ny Jesosy andresy ny ratsy rehetra ato amin'ny fiainanay Jesosy. Atolotrinay ianao Jesosy. Andrakao izahay Tompo Andriamanitra. Andray ianao ho tomponay ianao ka ho zanakao izahay. Raisoka andrakao izahay. Ianao ny hitaridalana anay rehetra Jesosy Kristy Tompo malala. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. No hanononana izay rehetra vavaka zany Tompo. Koa misaotra anao izahay Jesosy Kristy. Fa ianao no rainay manomboka androany. Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra Jesosy. Tononona amin'ny anaranao ny vavaka rehetra. Sy niavina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen.